Mbola amin'izay pejy mba voazay hatrany dia manoloana iny asa fampiroroana tany la Frantsa iny dia nanambara ny teo anivon'ny zandary fa misy ihany koa ny fepetra noraisin'izy ireo entina iarovana sy sorohana ny mety isiny zany eto Madagasikara. Andeha ary hoarantsika ny fanazavana. Manoloana ny zava-nitranga tany Paris ny zoma alina lasa teo dia nivory ireo tompon'andraikitra ambony ny mpitandro filaminana. Taorian'izany ary dia nisy ny fepetra noraisina iarovana ireo teratany frantsay miasa somonina eto Madagasikara indrindra ireo toerana misy ny diplomaty. Ny fepetra noraisina moa zany dia mazava ho azy fa fandraisana fanamafisana satria fa misy any izy fanamafisana ny sécurité amin'ireo site natoerana zany zay misy frantsay raha ny ambondrina moa zany dia ny ambassade ny consul résidence dia koa établissement scolaire na lycée français collège de France reo école frantsay dia anatin'izay koa ny alliance française anatin'izay koa ny alliance française dia misy koa reo entreprise goavana zay any frantsay. Eo koa zany reo quartier résidentiel zay misy frantsay maromaro mipetraka. Ankoatran'izay moa zany dia misy ihany koa ny fanamafisana ny fisavana sy fanaramaso ny frontière na sistany. Ao anatin'izay zany ny aéroport, ny port ary ny morontsiraka rehetrarehetra. Mafisina zany ny fanaramaso sy fisavana iny. Toy ny tambatra amin'izay koa zany ny contrôle des étrangers ny site touristique koa anatin'ny namafisina koa. Toy amin'izay koa zany ny contrôle des étrangers dia natao manokana mihitsy zany amin'izao fotoana zao mba ahafahana mijery voalohany moa zany movy en situation régulière reo vahiny reo. Fahamanaraka an'izany raha sanatrisany zany en situation irrégulière dia sao dia misy fandraisany amin'ny zavatra asa fampiroroana. Ary tsy vitan'izay ihany fa na en situation irrégulière dia voatsy maintsy voaray anaran'izay zany ny contrôle atao mba ahafahana manaramaso avezy izy any amin'ilay oaiza iny ny atao. Tsy atao mban-javatra ihany koa ny fizavana ireo fiara mifamezivezy indrindra ny any amin'ireo lalam-pirenena rehetra. Misy koa zany ny fanamafisana ireo fisavana ireo fiara zay mivezivezy amin'ny lalam-pirenena na ireo tapitanatanarivo zany na amin'ny lalam-pirenena mandeha makany amin'ny faritany. Ohatra zay ny fepetra ahitanareo zany polisy gendarme miaramila amin'ny tafika mipetraka amin'ireny toeranireny manao patrouille à pied amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina. Eto tapitanatanarivo amin'ny manodidina manomboka zao ka raha misy ny fisavana contrôle d'identité ihany koa zany atao amin'ireny tandro filaminana reny amin'ny alina dia angavina zany itsika voaka malagasy mba anaraka ny toromarika izay atao zay apetraka reny tandro filaminana manao ny fisavona sy fisavana contrôle. Ary misy ary automobile zay voatery tsy maintsy hosavaina vohena dia ny angavina foana zany mba samy anaraka tsaratsaka sy andavany ny toromarika zay atao ny tandro filaminana tsy rehetra. Ho mafy araka izany ny fizavana manerana ny nosy indrindra ny eto andrenivohitra taoriana ny asa fampiroroana nisy eo tany Paris ny farany herinandro teo fisorohana ny mety isiny zany eto Madagasikara.